ahoana marina potika tanteraka ny fiarahamonina malagasy gaboraraka fangoronan-kareny tsy firarahina fiainam-bahoaka izay no zava-misy eto Madagasikara ankehitriny krizy ny fiainana samy maka ho azy ny fiarahamonina malagasy samy manao zay hinanany ny isa-tokantrano any ka tsy miraharaha intsony ny fiainany hafa isan'ny nanaitra ny nahita ity sary sy fametrahana fanontaniana tao amin'ny tambajotra serasera Facebook ity tena tsy mampite hihinana intsony ny sosisy eto amintsika aza ny tompon'andraikitra manara-maso ny zon'ny mpanjifa amin'izao tena mampihinana maloto mihitsy io no faneho-kevitra hita tao amin'ny tambajotra serasera erinandro lasa izay ny fanontaniana mipetraka tokoa manoloana io tranga io dia ny hoe atraiza marina no tena asan'ireo tompon'andraikitra voakasika eto amin'ny firenena ny ministeran'ny fahasalamana atraiza no andraikitra raisin'izy ireo manoloana izao zava-misy izao ny malagasy no anjifa ireo zavatra izay sasaina sy diovina amina renirano izay hitany fahalotony tahaka izao mazava ho azy fa sakafo tahaka izany no tonga any ambilan'ny vahoaka malagasy maro sy jifain'ny vahoaka manana andraikitra amin'izany ity ministeran'ny fahasalamana ity ny zavatra tahaka izao no ilana fidinana ifotony na andraisana fepetra ataon'ny fanjakana ohatra fanaovana fotodrafitrasa ahafahan'ireo mpikarakara ny zavatra ho amidiny eny an-tsena ka ho sakafo madio sy ara-dalàna no tonga any ambilan'ny vahoaka ny tsy fijeren'ny fanjakana ny mahasoa ny vahoaka tahaka izany no mahatonga ny tranga tahaka izao satria ireo mpikarakara ilay tsy naikena ho avadika sosisy tsy mahita toerana malalaka na rano madio ahafahany mikarakara izany ny pompy andoavam-bola lafa kanefa ny vola ividianana rano amin'ny bidon tsy misy vokany malalaka ikopa ikarakarana izany satria io no rano tsy vidim-bola sy inono fa tsy afaty antoka iza moa no tsy mahalala ny loton'ity renirano ity anefa tsy ilay mpivarokena akory no diso na ilay mpikarakara ilay taovakena ho avadika sosisy fa ilay fanjakana tsy mandray andraikitra ho amin'ny fiainam-bahoaka mihitsy izay no ilazana fa efa samy manao izay hinanany ny vahoaka malagasy ankehitriny ny hena vitadio afaka anaovana sosisy no fantatry ny sasany ny sosisy misy mpividy no fantatry ny hafa ny olona karamay ny vahoaka ao amin'ny ministera sy ny mpitondra tokony anao fotodrafitrasa mifanaraka amin'ireo anefa misy onenina fa voky ao anaty birao tsy misy rara iny na hinana maloto sy ifanome maloto aza ny vahoaka zavatra kely tokoa hoy ny sasany kanefa tokony ho hainy rehetra fa fahasalamam-bahoaka no voakasika izany ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa moa dia tsy tazana raha tsy efa misy ny tombotsoan'izy ireo ho antsoina eny avoloha tahaka ireny fiakarany vidim-piainana ireny tsy hita ireo mpiaro ny zon'ny mpanjifa ireo ohatra kaiky ny tamin'ny fiakarany vidin'ny soloka izay nampanantsoina azy ireo ivory teny avoloha vao nipoitra ny resaka jirama nampanginina tanteraka tsy refeo iray mpiaro ny zon'ny mpanjifa tsara karamasina azy fanampianam-bava ve ka tsy mijery ny zavatra iainan'ny vahoaka tahaka izao tsara ho fantatra fa ny mpanjifa sosisy rehetra dia manjifa io sosisy sasaina amin'ny renirano ikopa io avokoa iarandrehetra mahalala nefa ny tsy fahadiovany ity renirano ity sy ny fampiasan'ny mponina Antananarivo azy io indrindra fa amin'ny hariva sy ny maraina mba tsy ilazana fa ataon'ny sasany ho fanariana maloto avy any amin'ny gaboniany mihitsy aza izany samy tsy misy tonga saina nefa isika rehetra samy tompon'andraikitra avokoa na ny vahoaka na ny mpitondra malona izao zava-mitranga izao ny azo ambara aloha dia taratry ny fahantrana ho an'ny firenena tokoa izao zava-misy izao saingy taratry ny tsy firarahin'ireo olona nampetrahany vahoaka fitokisana ijery sy anara-maso ny fiainam-bahoaka ihany koa ny tsy naikena no nampitanaina ny mpanjifa hitantsika io fa maro ny trangan-javatra tahaka izao miseho any anatin'ny fiarahamonina any taratry ny fahampitehan'ny fiarahamonina malagasy ihany koa izao zava-misy izao raha nisy ny fotodrafitrasa mifanaraka amin'izany tsy nanasa taovakena teny amin'io renirano be tsy mananaty io mihitsy ireo olom-pirenena mpisehatra amin'izany raha nisy ny fanaraha-maso nisy avetrany ny fandraisana andraikitra ataony tompon'andraiki-mpanjakana saingy samy tsy misy mivaky loha fa ilay mpitondra efa voky dia mipetraka amin'ny sezany tsara tare any anatin'ny biraony rehefa menimenina ny vahoaka
dia mamory mpanao gazety, dia manao fialana bala sy fanadiovan-teny, dia mody midinay fotony sy milaza fa efa nandraisana fepetra. Ny vahoaka malagasy etsy an-daniny, zaraza tsy misy mpanara-maso sy mpibedy. Ny fiainana raha teo lafo sy mafy ankehitriny, ka sitrany ahy mba ho sakafo ny vady aman-janaka ao an-tokantrano, dia samy maka ho azy ny rehetra. Izao zava-misy izao dia taratry ny fahantrana lalina sy ny filazana fa sahirana ny vahoaka, ary krizy no iaina ny vahoaka malagasy ankehitriny. Potika ny fiarahamonina, samy manao zay saim-pantana, ka nahita izao aza fa misy miteraka fahavoazana ho an'ny hafa dia hodiny tsy hita sy tsy fantatra. Manana andraikitra feno amin'izao ny fanjakana, fa tsy hoe mirehareha sy mizesta eran'ny tanàna fa mahavita zavatra, kanefa ny vahoaka malagasy efa mifampihinana ambolony sy manao izay saim-pantany mba ampandehanana ny fiainana andavanandro. Azo inona ve fa tsy misy mpiasan'ny ministera na tompona andraikim-panjakana mahita sy mahatazana izao zava-misy tahaka izao io tao amin'ny Facebook io? Aiza ihany koa ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa manoloana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy izay mihinana sy manjifa ireny vokatra ireny? Zariko totoy ilay fitantanana, ka ny vidin'entana eny Anosy be sy ny vokatra lany daty, ary ny famerana ireo mpivarotra entana amidy eny an-tsena ihany no hitan'ireo mpitondra fa ny fiainan'ny vahoaka miaina amin'ny zavatra tahaka izao atraiza no fandraisana andraikitra. Averina ihany fa ny sosisy no nahitana tranga tahaka izao, fa betsaka no tranga tahaka izany eny anivon'ny fiarahamony eny. Efa natramin'ny ranon'ny jirama io aza, betsaka no azahoana fitarainana, indrindra fa eny Antananarivo Atsimondrano, toy ny ampitatafika sy ny manodidina iny, fa ilay reny rano ny kopa io mihitsy no indraindray tonga any tokantranom-bahoaka. Izay ilay firenena mandroso amin'ny TGV, vahoaka miaina amin'ny loto, fiarahamonina mikorontana, vahoaka samy manao zay hinanany, firenena baranaina. Mitazam-potsy ny ministeran'ny fahasalamana sy ny mpiaron'ny zon'ny mpanjifa. Zavatra kely tsy misy dikany ve? Tsy tokony hisy idiran'ny politika ny mpitondra ve? Marina tsara fa fahasalamam-bahoaka no resaketo, ka ilaina fandraisana andraikitra avy amin'ny mpitondra sy politika matipaika ho an'ny fiarahamonina malagasy, satria efa samy maka ho azy ny vahoaka malagasy. Everin'ny sasany fa zavatra kely tsy misy dikany izany, saingy aim-bahoaka sy fiainam-bahoaka no mitondra faisana vokatra izany. Tsy ny fanamboarana hôpitaly izay lazaina fa manara-penitra ihany akory no atao hoe mitsinjo ny fahasalamam-bahoaka, fa miainga amin'ny fanaovan'ny fanjakana fotodrafitrasa sy ny fanaraha-maso ihany koa ny fikarakarana ireo sakafo amidy eny an-tsena, ka jefai ny vahoaka malagasy ireny. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?